Folo-marsy professora Willy Léonard, mpanolotsaina ara-toekarena, mpampianatra mpikaroka teny amin'ny Université Antananarivo ary filompanorona ny antoko politika gradiloafo i professora Willy Léonard. Tao Antananarivo no nahaterahany ny taona 2007 Léonard Willy Jean-Julien Charles ny tena anarany, feno fa Willy Léonard ny tena nafantarany maro azy. Tao aoriany nahavitany fianarany teto Madagasikara dia nandraty fianarana mikasika ny lalàna tany amin'ny Université de Bordeaux ny taona 1970. Niditra nianatra ny toekarena tao amin'ny Université de Toulouse avy eo ny taona 1970. Rehefa niverina teto an-tanindrazana i Willy Léonard ny taona 1970 dia niasa teny amin'ny Université any Madagascar tao amin'ny Faculté de Droit et des Sciences économiques de Madagascar hatramin'ny taona 1970. Izy ihany koa ny andraikitra ny Revue économique de Madagascar nandritra izany fotoana izany hatramin'ny taona 2070. Ankoatra ny nampampianatra ny toekarena azy dia efa sojabe teo anivon'ny sampam-pianarana lalàna, fitantanana, toekarena ary ny fiarahamonina. Ny fanindran-dalana tamin'ireo ny andraikitra no tantanana teo anivon'ny firenena. Isan'ireo mpanolotsaina ara-toekarena naharitra indrindra tamin'izany toerana izany i Willy Léonard. Tao amin'ny ministera ny vola sy ny toekarena no tantanana ny ministra Pascal Rakotomavo ny taona 4/770 hatramin'ny 5/770. Teo anivon'ny primature ny maître Francis Karavondy ny taona 3/770. I Willy Léonard no filon'ny groupe de réflexion et d'action pour le développement de Madagascar na ny gradiloafo izay lasa antoko politika taty aoriana. Maro ireo asa fikarohana nataony no nivoaka tamin'ireo gazety boky samihafa toy ny Revue économique de Madagascar, les cahiers de la filière économique d'Antananarivo, la Revue de Tiers-Monde. Ny folo-mars ray roa arivo no nodimandry tany Saint-Denis la Réunion ity olo malaza teo amin'ny sehatry ny toekarena ity. Folo-mars 770 nanao fihaonam-be teo amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny KIM komity ombonan'ny mpianatra. Maro ireo nandray anjara fitenenana tamin'izany toy ny ZOAM sy ny MFM.